manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay manaraka nizao pejy izao sy ny chaîne YouTube ihany koa. Izany mbola misaotra ny tompo atrantsika, mbola mahazo tombonandro, mahazo tompontsoa, afahana mifampizara na iza toerana misy anao, na manahoana zavatra mety iainanao dia mino fa misy zavatra indray ho zarain'ny tompo aminao amin'ity androandroany ity. Anao émission manokantsika amin'ity andron'io ity fandarana manokana satria ny antony dia mandalo zavatra be dia be ny izao tontolo izao izay iainantsika dia mila mba mahazo fanazavana isika na dia kely fotsiny ihany raha satria tsy aro vita iray manontolo ny manazava ny zavatra mitranga rehetrarehetra ny firenena rehetra dia mba misy zavatra mba tokony ho fantatritsika zany ao anatin'ny tontolo-piainantsika sy ny tontolo izay misy atsika mba androsoantsika izany. Zao fotoana izay iainantsika izao dia tsy fantatro ny fotoana izay ahafahanao mandray ny hafatra fa somary nalazalaza tatoato ny resaka vaksiny amin'ny Covid-19 tao anatin'ny taona maromaro ihany koa dia nalaza ny resaka inona moa Illuminati, franc-maçon, nouvel ordre mondial, marika ny bibidia sy ny sisa rehetra dia ndaontsika mba hifampizara hoe inona marina ny fanambarana ary inona ny tokony hitandremantsika dia inona tsy tokony atahorantsika izany. Ny zavatra izay tiako hizarana aminao voalohany indrindra dia ny tantarany izao tontolo izao mihitsiny. Ao am-bokin'ny Matthieu toko faraka amby 20 ao dia azonao vakiana mety manomboka any amin'ny 7:30 any angamba Jesosy manao an'ilay fanoharana mikasika ny tantarany izao tontolo izao ity. Izy nisy olona izy nanatanym-boaloboka anankiray dia nikarakarainy tsara izy io. Rehefa vita ny fikarakarana azy dia nahofany tamin'ny mpanofa tany izy io. Dia rehefa nahofany tamin'ny mpanofa tany dia nandefa noho ny afaka kelikely dia nandefa mpanompo izy mba haka ny anjarany kanefa noratrainy ireo mpanofa tany ratsy ireo ny mpanompo dia farany izy nandefa ny zanany satria nietrehitra hoe ho alefako any zanako ngamba nahaja azy izy kanjo no nihita n'ilay mpanofa n'ilay tany dia ozy izy ilay mpanofa n'ilay tany hoe ity ny mpandova andao vonoantsika ity dia lasantsika an-tany dia inona no ataony tompo-tany ozy izy rehefa tonga ny fotoana izay iverenany dia nivaliany Jesosy le izy hoe ho kapohany ireo olona ireo ho faiziny mafy ireo ary omeny olo-kafa ny tany izay karakara azy sy anomeny vokatra amin'ny fotoany. Inona moa ny dikan'izany fanoharana omeny Jesosy izany? Ilay tompon'ny tany dia tsy iza fa Andriamanitra an Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy. Dia ozy izy le fanambarana hoe nisy tompona tany boaloboka ozy izy nikarakara azy fatratra. Inona moa le fikarakarana izay nataony niforoniny tany dia avy eo izy namorona ny hazo fihinam-boa isan-karazany, namorona ny ranomasina, nanasaraka ny ranomasina sy ny tanymaina, nametraka ny trondro sy sisa rehetrarehetra zany hoe vita ny somatsara ary tsara tarehy no nanaovan'i Jehovahandriamanitra ny tany ary voasoratra hoe aritan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary rehefa vita ny farany indrindra dia azao ny voasoratra hoe any am-bokin'ny Genesis toko 2 raha tsy diso ako hoe hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Zany hoe vitan'Andriamanitra tsara be le tany. Rehefa vitany tsara be tahak'izay le tany dia nomeny ny fitantanana ny Adama sy Eva amin'izay. Zao ny fanambarana ao am-bokin'ny Genesis toko 1 15:20 andaontsika amorona olona tahakatsika, tahaka ny endritsika ny anaovantsika azy, lahy sy vavy ny anaovantsika azy ho ataontsika izy ho mpanjaka, mpanapaka, mpifehy ny zavatra rehetrarehetra izay misy sy noforontsika. Raha tsorina zany dia i Adama sy Eva no nomena ny fahefana ifehy na ataontsika amin'ny teny frantsay hoe gérant an'izao tontolo izao. Rehefa nomena ny Adama sy Eva ny gérance na ny fitantanana azao tontolo izao ataony arak'izay itiavany azy ary porofony zany i Adama no nomena fahefana anomeny anaram-biby rehetrarehetra izay nisy sy noforonina dia noforonina no tononony Adama izany rehetrarehetra zany fa tsy hita izay vady ho an'ny Adama ozy izy rehefa avy eo. Dia rehefa nanota kosa nefa ny olombelona izay antsika fehezina ihany le zany mba tsy hanapaka lava loatra ao anatin'ilay resaka ny fanazavana izay mikasika ny zavatra tany aloha. Rehefa nanota ny olombelona dia zao ny dikan'iny fahotana iny nomena ny olombelona ny fitantanana na ny gérance an'izao tontolo izao. Fa inona nataony Adama sy Eva? Nomeny an'ny Satana
ilay fitantanana zany hoe satana no ny ekeny ho tompony sy ho ekenteny ho patron de nomeny azy ny dikan'iny faneketeny any satana iny zany any dikan'iny fanekena ny baiko io ny satana iny a de nomena ny adama nomeny satana nomena adama ny satana ny fahefana teto am'izao tontolo zao nanomboka tamin'ny fotoana ny voany teo amin'ny sahetena de rehefa ohatr'izay fandeha ny raha lasaina bavy a dia ity zao tontolo zao ity de mila fantatrao fa eo ambany fifehezan'ny satana ny fanapahana sy ny fanjakana izay mifehy an'izao tontolo zao ny zavatra rehetrarehetra zay miodina zany eny ambadika tsy hitamasontsika any tsika zao amin'ny maha-olombelona tsotratsika izay tsy mahalala ny resaka tontolo-pahefana ohatra de tsika mieritreritra hoe zany président de la république zany ny tena fahefana faratapony fa iny président de la république iny a dia mitondra compte na mitondra fanazavana na misy babaiko hafa ao ambadikany ny fomba fitenin'ny olona sy ny fomba firesaky ny olona ihany koa zao rehefa miresaka ny filoha-pirenena amerikanina de hoe izy no olona manam-pahefana indrindra l'homme le plus puissant de la terre zay zany ny filazan'ny filoha-pirenena any Amerika fa ny zavatra mila fantatrao de zao ny ten'Andriamanitra tsy mba diso zany ao ambadiky olona izay l'homme le plus puissant de la terre io ao ambadiky ny fahefana rehetrarehetra izay misy eto am'izao tontolo zao de mila fantatrao a fa ozy izy ny ten'Andriamanitra manambara ny bokin'ny Efesiana toko fahenina any hoe mpanjakan'izao famaizinan'izao ozy izy a tsika ozy izy tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa fanapahana sy ny fanjakana ary ny mpanjakan'izao famaizinan'izao a de tsy nafanifana ratsy izay eny amin'ny rivotra manomboka amin'ny andiny fahafolo izy a no manazavan'izany ka ity fahefana ity raha lasaina-bavy ny fahefana ny tantaran'ny fahefana eto am'izao tontolo zao tsika ty ambadika tsika zay daolobe tsika izay olombelona tsotra dia tsy mahita ny zavatra mitranga rehetrarehetra fa ny zavatra hitatsika de hoe ianona manao an'izao ianona manao an'izao ianona mahafinaritra ianona mahasositra tamin'vanimpotoana zao nisy ny resaka hoe iza re Hitler ohatra tamin'ny deuxième guerre mondiale dia niendriky zany Hitler zany de tena hoe devolo mandendeha ary niendriky ny misy moa zany tamin'izany ny hoe puissance alliée a de misy ny tsy tadidiko tsony fa efa lavitra be fa eva roapolo taona mahery ako ny nanalabaka farany tsy tadidiko tsony a le alliance samy nisy fa ny fomba fijerin'ny olona de hoe zany Hitler zany tena devolo be a reto ny tsara fanahy a de reto ny ratsy fanahy zay foana zany no heverin'ny olona fa équilibre na fifandanjake reto am'ty zao tontolo zao ity misy ny tsara de misy ny ratsy tapitra indray ny tantaran'ny Hitler de nivoaka indray ny tantaran'ny socialista sovietika de nisy andry Staline de nisy any sisisa rehetrarehetra de napetraka indray hoe ry ny moa kapitalista indray le tsara fanahy a dia ny communisme indray le ratsy fanahy fa reo rehetrarehetra reo ny zavatra rehetra ny puissance ny hery rehetrarehetra ny fahefana rehetra zay miodina eto am'ty zao tontolo zao ity de mila fantatra ao androany mampafantatra fotsiny a tsy anjarako mandresy lahatra fa za manazava aminao ny voalazan'ny teny so soratra masina ary manome anao fanazavana mikasika ny zavatra zay mitranga eto am'izao tontolo zao de isika olombelona ny manana ny zany fomba fijery zany hoe reto ny tsara fanahy reto ny ratsy fanahy fa ny tena fahamarinana ny ao ambadiky ny fahefana rehetrarehetra zay misy eto am'izao tontolo zao a dia tsy misy afa-tsy lay mpanjaka ny famaizinana de tsy nafampanjaka n'izao tontolo zao andrina n'izao tontolo zao nisy fotoana Jesosy ao am-bokin'ny inona avy re Matthieu toko faefatra sy ny Luka toko faefatra de misy tantara toy izao hoe ary Jesosy ozy izy de nentin'ny fananaka nenefitra mba ho alainy devolo fanahy ary Jesosy de nentin'ny fanahy zany hoe ny fanamasina mihitsy ny a Andriamanitra mihitsy mibaiko azy hoe mila mankanenefitra ianao a de mila mifaty hanina misy olona mandika filana zany zavatra zany fa lazainy fa ny antony ifadiany Jesosy hanina de mba azona hery hafahafa be zany hoe lay zanak'Andriamanitra tompony zavatra rehetrarehetra dia sy namoronana ny zavatra rehetrarehetra dia mila hery a ary mila mifaty hanina mba azo hery tsy zany nalean'i Jesosy tany a fa ny antony nampifadiana hanina anazy a dia mba ho alainy devolo fanahy de fantatritsika ny tantara nisy mifakapanany amin'ny mofo aloha de rehefa vita zay a de nisy mifakapanany amin'ny hoe mienjeraha eto ianao fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao eny an-tanany itondran'ireo anao mba tsy ho tafitony vato ny tongotrao salamy faraky amin'ny sivifolo misy an'izany de Jesosy le namaly hoe voasoratra hoe ihany koa aza makafanany Jehovahandriamanitra ao de misy fakapana fatelo izay nomeny Satana an Jesosy de zao ny fanambarana
ao anatin'ireo boky ireo ary satana ozy izy de nitondra azy tamin'ny toerana avo anankiray de nanoro azy ny fanjakana rehetra zay nisy teto am'izao tontolo zao de zao ny fanambarana nomeny satana enoho tsara le zavatra zay niteneniny satana tamin'i jesosy zao rehetra zao a sy ny fahefana sy ny voninany dia efa nomena ahy zao rehetra zao ny fahefany ny voninainy reo rehetrarehetra ireo fanapahana eto am'ity zao tontolo zao ity de zao ny fanambarana satana efa nomena ahy ary izay tiako nomena izany nomeko azy indray faramenkoky eto anatreko ianao de omeko anao zao rehetrarehetra zao inona mivaly tenin' jesosy izy tsy namaleo langanao zany satana langanao zany fa ny jehovah ny tany sy zay rehetra ao aminy fa fantatry jesosy mihitsy ny zavatra mbarany satana zany hoe resaka mifanojo fantatry jesosy hoe inona ny tiany satana ao ambara fa lay fahefana mihitsy ny hoe zany prince du monde zany no andrinany zao tontolo zao ary afaka ataoko ienao ihany koa ambany kely noho iza ka anapaka n'ity zao tontolo zao ity miaraka amiko zay ny dikan'iny fakapanahy iny zany hoe eto zany de mbola manamarina bebe kokoa hatrany ny zavatra zay nambarako taminao teo hoe nomena ny satana ny fahefana nomena ny satana ny gérance nomena ny satana ny fitatanana tsy zao tontolo zao no azy a aferiko eto ihany an Jehova foana zavatra rehetrarehetra an Jehova ny tany zay rehetra ho aminy sy sisa rehetrarehetra fa ny fitatanana kosa rehefa vakio tsara le Matthieu 2:20 no resako taminao teo fa zao ny fanambarana hoe rehefa vita ny fanamboarana n'lay tanymboaloboka de lasa ilay tompony tanymboaloboka nandeha aloha zany hoe lasa izy nandeha nidikan'izany de zao navotsiny mihitsy ny fitatanana rehefa navotsy ny fitatanana de le olon-dratsy am'izay ny nanapaka rehefa le olon-dratsy zay tsy na fa fisehoana sy fitrangany satana sy ny élément rehetrarehetra izay ampiasaina ho mpitondra an'izao tontolo zao no manjaka sy manapaka de manao zay tiany atao zao tontolo zao etsika zany manomboka manitsy fomba fijery maromaro fa be deaibe mantsy ny kristianina noho ny amy tsy fahatakarana enina mpitondra fivavahana enina olona mahay teolojia mianatra sy sisa rehetrarehetra de mbola mieritreritra foana fa ny zanak'Andriamanitra de tokony anjaka mamerina kely izy mamaky ny Genesis 1:1-20 tsika natao anjaka tsika natao anapaka nefa lasa asany devolo makatsy makarono manapaka sy mitondra n'izao tontolo zao ny zavatra mila fantatritsika de zao mbola tsy tonga ny vanim-potoana mbola tsy tonga ny vanim-potoana rehefa arahanao tsara le tantarany Matthieu 2:20 io a dia any amin'ny farany indrindra eo amin'ny 9:7 izy de milaza hoe rehefa raha tsy diso ako any am'le 7 izy de milaza hoe ho avy fotoana am'izay iverina am'izay le tompon'ny tany mbola tsy miverina izy mbola tsy miverina Jesosy fa rehefa miverina izy de zay izy vo amay anafay an'ireo mpanompo ratsy ireo ary anome fitatanana ho an'ny mpanompo hafa izay anome azy ny vokatra amin'ny fotoanany zany hoe avelan'Andriamanitra mihitsy aloha ny fanjakana ho feheziny satana avelan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra rehetra satria zay ny valiny fahotana izay nataony olombelona zay ny valim-pahotana izay nataony Adamo dia manana fahefana nisy fotoana Jesosy nanatona ny devona nanatona n'lay olona demoniaka de zao lazainy lay demoniaka hoe tonga amaly anay tonga anasazy anay alohan'ny fotoana va ianao manana ny fotoanany mihitsy ny ary fantatry ny devoly fa mbola fotoanany zao mbola fahefana zao fotoanandro misy antsika izao ka ny fahefana eto am'ty zao tontolo zao ity de mila fantatrao fa tsy natao any zanak'Andriamanitra tsy natao ammpanompon'Andriamanitra tena izy ny resako eto fa tsy olona hoe mivavaka fotsiny na hoe olona ohatran'izao fa ratsapanao any anatin'ny fonao fa novain'ny Kristy ny fiainanao novain'ny Kristy ny antom-pisinao tsy hainao tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatinao de zao fanambaran'ny Petera hoe isika de vahiny sy mpivahiny tsisy vahiny sy mpivahiny zany raha lasaina bavaka manjaka eo amin'ny tany anankiray tsy misy vahiny eto amin'ity Madagasikara ity ka manana toerana eo amin'ny fitondrana fa ny tompon-tany no manana toerana eo amin'ny fitondrana tsy maintsy malagasy no manana toerana eo amin'ny fitondrana na député io na maire io na ministre io na inona io na président indrindrindrindra tsisy manana an'izany fitondrana zany fa ny vahiny de mandalo fotsiny ny ataony eto de tahak'izay ihany koa isika mandalo fotsiny ny ataontsika eto am'izao tontolo zao fa tsy atsika ity zao tontolo zao ity ny fahefatsika ny fanjakantsika ozy izy Jesosy aloha ny lazan'le izy ny fanjakako tsy eto am'izao tontolo zao fa raha eto am'izao tontolo zao ny fanjakako de ho nanampy ahy ny elementko de ozy izy ihany koa ny apôstôly Paoly ny laza tsy ity zao tontolo zao ity ny fanjakantsika tsy eto an-tany fa any an-danitra ary any ihany koa no
iandrasantsika mpamonjy. Zay aloha zany tapany voalohany a mila azonao a ao anatin'ity tantara ity. Ka ozy afaka azagagany amin'ny zavatra izay fantatritsika sy henontsika. Tsika nge amin'izao vao maheno an'izany hoe resaka hoe Illuminati, franc-maçon, zao zatsy izaroa. Fa zahako te hilaza aminao hoe zany zavatra zany nge ny fahefanana mety hoe tany za moa tsy maheno tantara hoe oviana no ny forona marina, mety tany amin'ny taonjato faefatra amby folo na tsy fantatro tany hoany no nisy ny aingy zany tantara izany. Fa ireo rehetrarehetra reo nge ny fahefana nge hatramin'izay teo ampelantanany tsisy fanjakana zany hafa mihitsy mifanjakan'ny Israely, ary Israely rery no mena hoe sambatra firenena zay manana an Jehova ho Andriamanina. Io rery ihany, io rery ny lovan'i Jehova. Zay mihitsy ny fanambarana hoe Israely rery ny lovan'i Jehova, io rery ny firenena ka nampanjakain'Andriamanitra. Zany ary mbola nikomy ihany koa firenena Israely de nefarany tena nanangana mihitsy ny Kristy hoe reto irery ihany, de nanomboka ny lazo Paoly hoe tsy ny Israely rehetra no Israely. De ito itsika am'le fanazavana ary noho ny am'izay antony zay raha lasaina bavy de mila fantatrao fa isika de mipetraka eto amin'ny tany izay tsy atsika, vahiny sy mpivahiny isika. Noho ny am'izay antony zay ny fahefana rehetrarehetra manodidina, ny fanjakana rehetrarehetra, ny zavatra rehetrarehetra ny ambadika any, ny inona moa izy ity, ny géant industriel rehetrarehetra sy ny zava-mitranga rehetrarehetra, de mila fantatritsika fa any ambadika rehetrarehetra any tsy fantatritsika sy tsy haitsika rehetrarehetra, de misy fahefana daholo miafina any ambadika any izay tsy ananatsika fahefanany am'izany. Ina moa ny antony fampizarana ny am'izany? Satria ny antony be deaibe tatao anatina vanim-potoana ataoko hoe 20 taona teo eo dia nasaina nitandrina ny kristianina amin'ny resaka ohatra tsotra zao meko anao sakafo halal, ohatra tsotra zao resaka produit maro isan-karazany misy fanafody fokarina zay de tsy tadidiko tsony moa fandeha le izy fa nareo ngamba mety mahalala azy kokoa de hoe ity nisy zavatra ohatr' zao natao, de ohatr' zao ny entreprise nity, de ny entreprise nity franc-maçon, de ny entreprise nity Illuminati, ny entreprise nity satanika sy sisa. Zavatra mila fantatrao de zao tsika tsy mafehy an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ary zao lazainy Jesosy hoe tsika ozy za ozy izy raha tsy mangataka aminao ny anala azy am'izao tontolo zao. Raha reny zavatra rehetrarehetra reny sy Paoly no hojerentsika, raha andositritsika ampijangajanga rehetra eto am'izao tontolo zao de tsy maintsy esorina. Raha andositritsika ampierina rehetra eto am'izao tontolo zao de tsy maintsy esorina hiala am'izao tontolo zao. Fa zavatra rehetra, ny fananana rehetrarehetra dia ny akamaroan'ny olona ataoko hoe farafakeliny 750 isanjato ny mifehy an'ity zao tontolo zao ity de eo ampelantanan'ny olona satana, eo ampelantanan'ny olona izay tsy any Kristy. Mila fantatrao fa ny atao hoe satana tsy voatery satanista, tsy voatery mekoka eo anatrehan'ny satana na mpanompo sampy sy ny sisa, fa rehefa tsy any Kristy ny olona de any satana ny olona de zany zavatra zany ny zavatra iainantsika. De inona ary zany no atao andositra ve tsika, tsy anao an'le izy ve tsika. Sa ny zavatra zany dia tsy azontsika ialana fa ny zavatra rehetra zay mitranga eto am'izao tontolo zao de ao ambaniny zany fifezany zany daholo. De tsy iaina ntsony isika de iaina mitahotra tsika de iaina mifanahintsika de isaky nihinan-javatra anankiray isika de kaikay avy nihinana an'ity fa fromage ity de le fromage ty kay alalina kay ty de efa laniko le izy de ahoana ty paty ty koa zany kay ohatran'izao, ty zavatra ty ohatran'izao, le tomobile ty kay zany ty industrie namoroka hatranyty tomobile ity de voasoratra sy voalaza tamin'ny documentaire ny resaka taxo zao fa ohatr'izao ny fandehany de tsisy ninina azotsika atao etsony fa iaina ao anaty fikorontanatsaina isika fisalasalana mandrakariva sy ny sisa rehetra. Zany zavatra zany dia tsy zano mihitsy no tian'Andriamanitra iainantsika. Fa zavatra iainantsika dia tsy voafehantsika ny zavatra rehetrarehetra zay misy. Ozy izy Paoly raha tenenina amintsika ozy izy zay hanina rehetra amidy eny an-tsena ozy izy Paoly hoany daholo. Fa aza manontany akory noho ny amin'ny fieritreretana. Noho ny amin'ny fieritreretana de aza manontany ty avaiza, ty moa zany maninona, de ty moa zany ahoana, de ty moa zany fa hoano zay tokony hoanina araky ny onony, fa tsy anaovana démonstration koa na anaovana fifananana ihany koa hoe tena hozahako toetrany amin'ity produit anankiray tena hoe voalaza fa zao ty fa ho ataoko azao, fa mihinantsika arak'izay onony sy arak'izay tokony hihinanatsika. Miditra am'izay mitapany faharoa ary tsika ao anatin'le izy ny zavatra misy ihany koa zany ao anatina tontolo izay misy atsika dia misy zao ny fivoahan'ny vaksiny
izay natao iarovana amin'ny coronavirus dia be deabe n'olona izay mikorotatsaina indrindra ianareo avana any ivelany eto Madagasikara moa zany amin'izao fotoana itenenako zao dia mbola tsy misy la izy fa ny havana izay any ivelany tena mikorotatsaina mihitsy hoe tena ahoana ny amin'izy io pastera fa tena zahay tena vonina mihitsy ny andady efa nisy taminareo mihitsy nalaza hoe zay tena ody tsy olona ray tsy olona roa fa tena matahotra ny amin'ilay zavatra mitranga hoe io vaksiny io amin'ny alalan'io ny ampidirana puce ampidirana an'izao ampidirana an'izao dia ho tanteraka ny nouvel ordre mondial dia andray marky ny bibidia dia andray an'izao dia andray an'izao dia ho lasa ho very sy ho lasa ho lavin'ny kristiana tsy fantatro izay mety eritreretintsika zao ny zavatra mila azontsika ao anatina tontolona fanompoana an'Andriamanitra ny boky ny apokalipsia dia boky izay tsy azo sarahana amin'ny boky izay soratra masina rehetrarehetra izay misy ny fanambaran'Andriamanitra ny soratra masina rehetra izay misy ny fanambaran'Andriamanitra dia ireo boky 900 izay nitsongaina manomboka amin'ny boky ny Genesis ka hatreo amin'ny boky ny Malakia manomboka amin'ny boky ny Matio ka hatrany amin'ny boky ny apokalipsy ny havana fivavahana hafa moa dia napiditra fanambarana hafa izay tamin'ny vanim-potoana tsy nitenenan'Andriamanitra satria misy ny atao hoe vanim-potoana ny fahanginana raha tsy diso 300 taona talohany natongavan' Jesosy dia nisy an'ireo havana fivavahana hafa izay tsy tononoko napiditra boky hafa saingy tsy misy fanambaran'Andriamanitra amin'izy io dia zay nampatonga ny baiboly protestanta tsy misy afa-tsy boky 900 ka ireo boky ireo dia tsy zavatra azo sarahana fa ireo rehetrarehetra ireo ho an'izay fa nanaraka ny afatra mikasika ny filazantsara marina voalohany sy ny faharoa azonao jerena izany ao amin'ny émission antsika somary mikarokaroka kely ianao fa mety any amin'ny fandaharana fa 920 fa 720 ohatrohatr'izany angamba misy an'izay dia manambara mikasika ny hoe inona moa ny ambaran'ny baiboly fa ireo boky rehetrarehetra izay voasoratra ireo dia tsy manondro afa-tsy Kristy ary tsy manondro afa-tsy Kristy sy ny fiangonana. Ny testamenta taloha dia Kristy no ambarany sy tondrony ozy Jesosy milaza ny amin'ny bokin'ny Jaona 5:7 hoe vakinareo soratra masina ozy izy satria ireny manambara kanefa nareo tsy mety manatona azonareo fiainana ny soratra masina dia manambara an' Jesosy ary manondro an' Jesosy ary ny filazantsara sy ny epistily moa zany sy ny asan'ny apôstôly kosa dia miresaka mikasika amin'ny fiangonana dia tsy inona fa tena iray amin'ny Kristy ihany zany fiangonana izany ka raha iverintsika amin'ilay resaka teo hoe ahoana moa ny ambaran'io apokalipsy io ity misy zavatra be deabe zany mafafy dia mety iaino ny zavatra resako ianao de ianao hafahafa koa zany fa tsy ohatran'le mahazatra anay za ihany koa dia mariako eto fa za ihany koa tany 10 taona lasa 5 taona lasa de tena nandinika ary tena liana 10 taona 5 taona moa zany de tena liana tamin'ny resaka nouvel ordre mondial tamin'ny resaka 666 tamin'ny resaka zavatra maro isan-karazany izay voasoratra sy mampilaza ny fiavian'ny farany sy fiandohan'ny fiafarany zao tontolo zao. Aty aoriana kosa nefa dia manomboka omen'ny tompo fahazavan-tsaina misimisy sy ambombony kokoa ahalala hoe ahoana marina ny fandeha ny filazantsara ka ny zavatra tiako ambara ao anatin'le izy dia zao hoe ny apokalipsia dia tsy afaka manohatra ny filazantsara fa zay ambaran'ny filazantsara sy azavain'ny epistily zay mantsy ireo zavatra ireo filazantsara manambara ny asan'ny apôstôly mameny tantara fiainana n'le zavatra ambaran'ny filazantsara ary ny epistily manazava ny zavatra zay mitranga dia ny apokalipsia dia tsy manohitra velively fa mifameno amin'izay fanambarana efa nisy tany aloha ka raha miresaka ny apokalipsia mikasika ny mariky ny bibidia dia tsy na fa ny 920 dia ny zavatra mila fantatritsika dia zao ny filazantsara dia manambara zavatra tahaka izao hoe ny famonjena dia tsy atao amin'ny nofo tsy atao amin'ny tena ary ny famonjena dia ary ny fahaverezana dia tsy atao amin'ny nofo ihany koa ary tsy atao amin'ny tena zao ny fanambaran'ny Jaona voalohany 5 raha tsy diso andiny 7:20 fa ho hitanao eto ihany ny andalan-tsoratra masina tena izy dia ozy izy ny tenin'ny Jaona hoe zay manana ny zanak'Andriamanitra ozy izy dia manana ny fiainana ary zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Ny testamenta vaovao ray manontolo sy ny epistily ray manontolo dia tsy misy filazana na indre mandeha ary fa eo amin'ny vatatena zay ataon'ny vatatena no azona famonjena
ary zay ataon'ny vatatena no averezany famonjena na tonga ny olona ho very ihany koa izany. Tsy misy fanambarana na ny ray ary ka hoe misy zavatra atao amin'ity vatako ity de lasa voavonjy ohatra zany zao hoe mariky Jesosy ihany koa de lasa voavonjy ary raha mahazo mariky ny biby ty kosa de lasa very zany hoe tsy atao amin'ity vatany ity ny tontolo mpamonjena ary tsy atao amin'ity vatako ity ny tontolo mpahaverezana satria na ny antony raha lasaina bavy isika rehefa hovonjena ratry zay raha nateraky indray marina ianao raha tsapanao ny asan'i Kristy tao am-ponao nitondranao tamin'ny famonjena tamin'ny fiovana antom-pisina tsy enao tsy mivelona fa eninao Kristy velona ao anatinao ary ny antom-pahavelomanao ankehitriny de velona ho an'la efa maty sy nitsangana tamin'ny maty mba hamonjy anao Koritiana 4:5-5 dia zao ny fanambarana tsy ty vatany ty ny voavonjy fa ny fanahy ny amma ny voavonjy ny amma no mandray ny salut ary ny amma ihany koa no very. Ny famonjena zay ataon'ny Kristy de tsy famonjena ny vatana ary ny fahaverezana de tsy fahaverezan'ny vatana. Ny dikan'izany de zao ity vatany ity ninona miditra ao anatiny zay ny tenenin' Jesosy hoe tsy zay miditra amin'ny vavan'ny olona nge mampaloto azy efa zay mivoaka vavan'ny olona satria zay miditra amin'ny vavan'ny olona de mivoaka any fivoahana ihany na mihinana ina ianao na mihinana ina na mihinana lalina ianao na mihinana ina kisoa ianao na mihinana crevette ianao na mihinana zavatra tsy fantatro produit hafa ihany koa izay mety nisy an'izao sy ohatra zao izay natao ampikorontanana ny fisainan'ny olona sy hiazakazahan'ny olona any amin'ny lalana tsy tokony hisy zany mantsy ny fitaka be ao anatin'le izy ohatrany tsy maninona amin'ny voalohany fa ny problema ao anatin'le izy de milaza sy manondro ny olona loza danger izay tsy misy akory zany hoe fitaka le izy ohatrany hoe misy tetezana zany dia misy tetezana zany eo aloha de le tetezana ratsy be fa ny panneau zay hitanao nefa de tsy panneau manondro tetezana ratsy be fa panneau manondro éboulement ohatra de inona ny zavatra ataon'le chauffeur tondra le tobile izy de ny maso mijery any eny ambony any so de misy éboulement so de totonany vato eto ny lohako so de potika eto alao andeha moramora mijery nefa maninona le tetezanao aloha no simba de inona ny olana le mason'le olona varina mijery éboulement izay tsy misy akory de nefa le tetezana atao aloha simba tsy hitany de le tetezana atao aloha simba no hitondra loza azy de tahaka zay ihany koa le olona mieritreritra hoe am'le zavatra hoanina sy le zavatra ohatra an'izao sy le zavatra ohatran'izao mila hitandremana de ampiasaina daholo ty verset rehetrarehetra tsy moramora miditra ny lanitra tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana de lasa misy manao interprétation be deabe hoe ny atao hoe mitondra ny azo fijaliana dia ny sasany mety hoe tsy mandray vaksiny ny sasany mety hoe tsy mihinana karazakanina tahaka zao tena mafa ozy izy koa fanambaran'ny apôstôly moa zany ao anatin'le izy hoe tsy maintsy fahoriana be no idirantsika fanjakany lanitra de aodin'ny olona interpréten'ny olona ozy izy ny fanambaran'ny apôstôly Paoly hoe aolan'ny olona kely fahalalana zany zavatra zany tadio zay ohatra omeko anao zay hoe any amin'ny éboulement tsy misy ianao no mijery fa ato am'le tetezana potika izay ampididoza lasa tsy jeren'ny olona itsony de ozy atao hoe ny Jaona voalohany 5 ozy ako hoe raha tsy diso 9:20 milaza an'le hoe zay manana ny zanaka no manana ny fiainana zay tsy manana ny zanaka de tsy manana ny fiainana ny fepetra zany raha lasaina bavy idirana ny fiainana mandrakizay de ny fananana ny zanaka ary ny fepetra tsy atafiditra ny fiainana mandrakizay de tokana ny tsy fananana ny zanaka ozy Jesosy Jaona 5:20 zany lalana famarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako tsy misy makany amin'ny ray na maninona ny vatany na maninona ny vatany na mitandry tena amin'ny sakafo izy na mitandry tena amin'ny akanjo izy na mitandry tena amin'ny inona izy na mitandry na ny tenen'ny vavany izy sy ny sisa rehetrarehetra tsy zany ny lalam-pamonjena fa ny lalam-pamonjena je Jesosy Kristy irery ihany velona ao anatina novainy Kristy ny antom-pisina sy ny antom-pahavelomana zay la izy inona ary zany ahoana ary zany no fanazavana n'lay resaka mariky ny biby ty eo am-bokin'ny apokalipsia ny zavatra mila fantatritsika rehefa mamaky ny bokin'ny apokalipsia de ny zavatra rehetrarehetra voambara ao dia sary daholo nomeny boky iray manontolo io tsy ray manontolo moa zany fa amin'ny ankapobeany de sary daholo nomeny manomboka amin'ny toko voalohany izy de efa manambara an'izany miresaka fanaovanjiro fito izy miresaka ina moa testy jiro sy sisa rehetrarehetra sary nomeny eo amin'ny toko voalohany eo amin'ny toko faharoa sy ny toko fahatelo izy de manome fampianarana sy fananarana ho an'ny fiangonana fito
any Azia Minora manomboka mitoko faefatra indray izy de manome sary be deaibe ohatran'izany zao le soavaly fotsy, soavaly mena, soavaly atsatra, ny resaka dragona, ny resaka ina moa tizy ty lioana manana elatra voromahery, zany mantsy ny zavatra zay voasoratra ao, sary daholo ireny, sary daholo reny zavatra rehetrarehetra reny. Ny zavatra zay napahitana ny masony Jaona dia mba ahafahany Jaona manazava azy fotsiny fa ny zavatra tontolony lanitra zany hoe tontolo tsy hita maso ane zany, tontolo tsy azo sapahitana ane zany, tontolo n'Andriamanitra ane zany, fanamboarina ifanaraka am'izay ho azony atidohan'ny Jaona ho azavaina nanoratana ny bokin'ny Apokalipsy. Ao zao misy an'izany hoe potika ny apa-efatra ny tany, zany zavatra zany nge tsy possible raha potika ny apa-efatra ny tany marina de potika ity tany mipoaka ny tany izao tontolo zao ity, fa tsy possible hoe potika ny apa-efatra ny tany de mbola eo ihany ny tany ray manontolo, tsy possible zany amin'ny fandiniana siantifika sy ny sisa rehetrarehetra izay marina, fa tsy voatery ho diso ihany koa akory ka hiteny foana hoe ty voabaraka ty alina ty ka ohatran'izao le izy, fa zany zavatra zany de sary daholo. Ka raha miresaka ny ten'Andriamanitra mikasika amin'ny mariky ny bibidia enambempolo ambenjato dia sary zany, image zany zavatra zany raha lasina bavy. Ohatra zao fanambarana ao anatin'ny boky io rehefa miresaka izy ny mariky amin'ny bibidia zao ozy izy lay fanambaran'ny apôstôly Jaona zany hoe ary za ozy izy nahita fa ny olona rehetra izay tsy nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny bokyny zanak'ondry dia niankoka teo anatrehan'ny bibidia. Za ozy Jaona nahita fa ny olona rehetra izay tsy nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny bokyny zanak'ondry n'Andriamanitra izay efa voavono izay efa hatry ny fony mbola tsy aro zao tontolo zao nefa voasoratra zany boky zany dia niankoka daholo teo anatrehan'ny bibidia. Ina moa dikan'izany raha lasaina bavy, ity resaka ity tsy resaka hoe zavatra marika le izy, fa tonga de zavatra napetraka ny ten'Andriamanitra, zavatra efa mipetraka le izy, ny olona rehetra izay tsy ao amin'ny Kristy de efa niankoka sahady teo anatrehan'ny bibidia. Tsy mbola hita maso le izy hoe io tokoa ary le labete, io tokoa ary le ohatran'izao tsy fantatro tsy haiko ny zavatra hitranga raha tena image ndray koa iny zavatra iny, sary ndray koa iny zavatra iny, na tena izy tokoa lay olona izay ametraka an'izany fahefana izany na zavatra endrika hafa le izy satria bokin'ny Apokalipsy la izy, fa ny endriky ny zavatra iny dia ny fiankohofana eo amin'ny système zao tontolo zao. Eo amin'ny système zao tontolo zao de efa vita sahady zany ny fanekena ny zavatra rehetrarehetra, ny fanekena n'lay fahefana misy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny apôstôly ragny efa nilaza hoe ny fanahiny antikristy ragny efa eto amintsika sady efa eny mandendeny efa hatramin'izany fotoana androany tany amin'ny 2 arivo taona lasa de efa mandendeny fanahiny antikristy. Ka ity resaka ity tsy resaka zavatra arabaky teny ka hoe ity le puce de itsofoka any anatin'ny raha mahazo mino ianao mahazo tsy mino za manome fanazavana fotsiny mba ilamina ny sainao, fa raha ozy izy ianao aloka ihany le mitebiteby saina sy le miahiahy be sy le malina be tsara mihitsy ny fa za tsy manaiky asina an'izany zavatra zany raha zay ny tianao de ho za hoe de ndrasoary zany le éboulement fa misy fivavahana anankiray mantsy miandry mandraky tiny androany efa 200 taona ary zareo miandry fatratra an'izay anatsarana ny fivavahana sabotsy, fa zay ho ny azy ny atao hoe fanjakan'ny bibidia dia ho atsahatra dia ho sakanana daholo ny olona rehetra, tsy mahazo vavaka sabotsy intsony fa alahady irery ihany no mahazo vavaka ary zay rehetra vavaka sabotsy de hoenjehana hatramin'izao zareo miandry éboulement zay tenenina hoe hoavy zay le hoavy le éboulement le araka lazaiko aminao te tsy mety tonga le éboulement 200 taona izy zay miandry de raha mbola iandry zay ihany koa ianao sy eritreritra an'izay de ozy hoe za tsy anakana anao za tsy teny aminao ihany koa hoe aza manao an'izany fa safidinao foana io fa za manazava fotsiny mba hampilamina ny sainy izay miorooro sy izay mandray an'izao afatra izao. Madiva marina ka feny zavatra izay ambarako aminao de zao ity resaka bibidia resaka zavatra sisa rehetra tia tsisy idirany amin'ny resaka ina moa Illuminati franc-maçon resaka 5G resaka vaccine resaka nouvel ordre mondial sy sisa so tontolo zao de miodina tsy miteny aminao hoe tsisy zany
misy zany fa normal be zany raha misy e be de be n'olona te anova ny tantaran'izao tontolo zao tsy azoko mihitsy lay fomba fieritreretana moa na lay tsy fahazona lay zavatra tian'Andriamanitra atao fa zao tontolo zao ange fa nytenen'ny tenin'Andriamanitra fa ho ravy tsy manana tanjona madika an'izao tontolo zao ho fiadanana mihitsy Andriamanitra fa ho faharavana ho fampitehana miandry fatratra n'izany fotoana zany izy manangona ny egliziny fotsiny izy sisa ankehitriny ireo zay manana ny anarany izay tsy ankohaka eo anatrehan'ny fitondrana sy ny fahefana sy ny système rehetra misy eto amin'izao tontolo zao de zany sisa ny andrasan'i Kristy voangony azy tonga famonjena amin'ny alalany fitoriana filazantsara angoniny azy de miditra ny lanitra de vita ny tantara fa ny ambiny rehetrarehetra mety misy mieritreritra hoe zay tsy atao vaksiny fa za milaza aminao na ho atao vaksiny olona na tsy ho atao vaksiny very foana izy rehefa tsy misy an'i Kristy sa ahoana ny hevitra ao sa tsy marina zany zavatra zany very foana izy na ho atao vaksiny izy na tsy ho atao vaksiny na maty ary izy noho ny fiziry zindriavana hoe za tsy atao an'io na ho faty ary aloko maty toy izay atao an'io zavatra io fa very eo fa rehefa tsy misy Kristy ao anatin'ny olona de very foana izy ary rehefa misy Kristy ao anatin'ny olona ninona zavatra mitranga ao anatin'ny vatany io nge tsy voafetratsika tsy fantatritsika ozy any zava-misy rehetra ny ambadika ny io anina hoanitsika io tsy hay io raha nisy namosavy io tsy hay io raha nisy nanao fofo masina mazifopla tany ambadika tany melohan'ny atongavany io ambony vilianao tsy hay raha nisy nanao fanatitra io omby io nge mety nisy nanao fanatitra mety nanaovandra lapakta tany ambadika tany io omby hoanitsika io aiza moa ny alalanao an'izany de raha zany zavatra rehetrarehetra zany no tany saitsika sy ho saintsaintsika tsy naninina tsony isika fa de anao tahaka ny fivavahana anankiray zay de izy rehetrarehetra ihany mamboly de zay amboleny ihany nohaniny de zay karakarainy izy tsy te andray ninina avy amin'olo-kafa zay natao hoe sekta raha lasy anabavy ho atsika zay tsy mahalala ny dikany hoe sekta de zay ny atao hoe sekta tsy te hifandray amin'olona hafa fa de izy menakavy rery ihany no manao sy mamelona ny tenany ao fa tsy te hifandray amin'iza na amin'iza ka fehiny zavatra zay ambaratsika de zao ny resaka zavatra rehetrarehetra zay mety manjony nofotsika sy ny vatatsika de tsy zany velivelo no idirana ny lanitra na verezana any fahaverezana mandrakizay fa hoe izany ao anatitsika izany velona ao anatitsika manana ny anarantsika voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana fetsika raha manana ny anarana voasoratra ao amin'ny boky ny fiainantsika zay manjony nofo na mahaso hanina io na tsy mahaso hanina na ozy ako te averiko le resaka na atao vaksiny io na tsy atao vaksiny na mety misy pusy ihany koa anaovana suivi an'io hoe manahoana fahasalamana io sy manahoana ny zao an'io de tsy ao amin'ny nofo ny famonjena satria ny nofo ange ho faty ary fanano andeha hiditra ny lanitra ary ozy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny ray mpimaso ity mety loha ity de solonany tsy mety loha tsy tiana miditra ny fiainana ny nofo amandratsy tsy mahazo mandova fanjakany lanitra ny olombelona ty tsy mandova fanjakany lanitra fa nofo vaovao tena vaovao zay no mandova fanjakany lanitra fa zany rehetrarehetra zany de zavatra mety iainantsika daholo eto amin'izao tontolo zao ka de aza sina tahotra sy aiay sy orooro ny fiainana fa mandehana araka ny tokony ho izy raha ohatra ka resaka tsy fahatokisana fanafody no antony tsy anaovanao an'izy na antony tsy hinananao an'izy na antony tsy anaovana tsindronanao de ozy ako hoe tena tsisy olana mihitsy zany fa raha resaka ara-pivavahana sy ara-pinoana sy ara-panompoana sy ny hoe matahotra ianao mariky ny bibidia no tsy anaovanao zavatra anankiray de ozy aho hoe mijery vato avalanche nampitahorina anao ianao nefa vato tsy enjera mandrakizay fa le tetezana eto aloha ny tena dangereux sy tena mampididoza ao anatin'ilay izy de zay indray ny fifampizarantsika amin'ity androny ity raha manana fantanina ianao zay tsy voavaly tao anatin'ny fandaratsika de ataovy MP izany aza atao commentaire zany fa ataovy MP na antsoiny lara-tarobia aza atao SMS ihany koa ty afaly izay amaly anao araka ny tokony izy arak'izay fahalalana kely mba nomen'ny tompo anay sy anjara fanompona omen'ny tompo anay zay ndray fotoanatsika tsy maintsy natao zay aloha raha ny tokony izy tsika tokony fampiresaka mbola fampiresaka resaka tokantrano fa tsapako hoe maikamaika kely zay loha hevitra zay de ny fampizarana zay aloha mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa samy tahiny tompo daholo veloma tompoko